fainokan'le tortely zany tena mahafinaritra manentana antsika zany a voakan'Andriamanitra mba hafana foana le asa fanorenana izay tena fahazahokan'le tortely satria tsy hoe efa niteny fa hoe ataoko ny tranoko dia gasitrako zay dia rehefa mazoto manao ny asan'Andriamanitra zany dia mety misy fitahiana tsy ny ara-panahy ihany fa na ny ara-bola ny rehetrarehetra zany dia izay mahafinaritra anatin'izay zany ny fahazahokan'le tortely zany anteniko zany a dia manentana antsika rehetrarehetra zany a hanao an'le mba hafana foana asa fanorenana zay le tortely pastera zany tena hita mihitsy hoe amin'ny filopan'orona ny fiangonana azy zay dia tena mipetrapetraka mihitsy le hafatra ary voaray mihitsy le pitsipitsin'le soratra masina zany ary tena voaka tsara zany hoe ho an'izay nandray tsara ny teny zany dia hita hoe tena misy hafatra lehibe sy mezimezina mihitsy tena anatin'ilay vehivavy izay nakaramy fanetanako manokana zany ho an'izay indrindra ho an'ireo izay manao ny M7 000 dia iny soratra masina hoe mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana tsy foana ny fikirizatrika aina amin'ny fanompoana ny tompo sy fanohanana ny asan'Andriamanitra reny dia mahireza daholo tsika ary Jehovah dia teny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao tamin'ny izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely hitahy anao ka hiaro anao ane Jehovah ampamiramiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mila fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka anoenao ny fiadanana pero matong vale